Tombona amintsika hatrandro avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana Logos amin'izao Alahady fa 20 ny volana Janoary taona 2024 izao. Ivavaka isika mialoha ny andrenesana ny afatra. Jesosy io mihaino anao zahay fa misy zavatra zao lazainao aminay amin'ny ity maraina ity. Ary matoy ianao mbola miteny dia tsy te hanandratsy manakolazaina aminay tokoa ka dia mitenena Jesosy mangetaeta ny andre ny feonao zahay. Amen. Etem-piadoana aloha dia ranatsiny raha misy ny kohaka satria tsy salama ny mpanomponareo fa dia raiso amin'ilay mpanahy eo. Ny tenin'ny soratra masina izay akantsika ny Toriteny amin'ity maraina ity dia araka izay hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Jaona toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Zavady mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny apetso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy: indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Izy dia nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izaho tsy nahalala azy fa mba haseho amin'ny Israely izy. Izany no miaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambaraka nanao hoe izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izaho tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy no hitoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Amen. Indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao hoy Jaona. Eo am-pandrenesana n'izany fanambarana mezimezina nataon'i Jaona zany dia avy hatrany dia nampifandraisy ny saiko ilay izy tamin'ilay teny nataon'ny Pilato tamin'i Jesosy ihany koa. Fony Jesosy nentina tsaraina teo alohan'ny Pilato ary efa nampanaovina satroka tsilo izy tamin'izay fotoan'izay. Nampanaovina zareo ilay akanjo volomparasy fanadroadrona azy hoe mpanjaka. Dia Jesosy efa azo lazaina hoe reraka sy osa no nentina hampanaovana satro tsilo no teneniny Pilato hoe indro ny lehilahy. Averiko ilay voalohany hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, ary ity indray dia hoe indro ny lehilahy. Fa maninona no nalahadro miaraka ireo fehezanteny roa izay toa tsy misy ifandraisan'ireo? Ny antony dia tsotra. Raha ataontsika hoe nanonona an'io teny io Pilato ohatra hoe indro ny lehilahy, dia Jesosy tao anatina toe-javatra sarotra, tsy hoe Jesosy nanao fahagagana na Jesosy nanangana ny maty, fa Jesosy ao anatin'ilay fahosany indrindra. Ary Jesosy mangina manoloana amin'ny Pilato izay tsara azy. Ny nanehoana an'i Jesosy dia tao anatin'ny henatra satria ogaogain'ny olona misatroka tsilo afa-baraka zany. Ary eto indray koa dia hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Izany hoe raha kapokaray zany ireo dia hoe ny herin'Andriamanitra ho fanavotana an'izao tontolo izao dia tsy tao anatin'ny voninahitra sy ny hery no nahatazanana azy, fa tao anatin'ny sary feno fahosana. Ny afina ao ambadiky zany
ny herin'Andriamanitra. Eto ny texte anjarantsika eto, Jaona mpanao batisa no manondro indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manazitra fahotany zao tontolo zao. Ny tiany ho tenenina am'izay dia hoe io irery ihany, tsy misy lalana hafa hamonjena any olona afa-tsy io ihany amin'ny alalan'io zanak'ondrin'Andriamanitra io. Miteboka iraisany izao fanambarany zao sy ny fanambarany Pilato dia hoe raha miendrika ivelany nahitanany Jesosy hoe feno ra afa-baraka misatrona tsilo, dia nefa io no ilay olom-boafidy, indro ny lehilahy tao tehiteny hoe izy ilay voaositra, izy ilay maherin'Andriamanitra, indro ilay lehilahy mahery. Kanefa raha mifijery azy ohatra ny resy kanefa ny fijery ny Pilato azy dia hoe sanika lehilahy. Inona babo an'ny Pilato? Fantatry Pilato tsara ny kapasité an'io Jesosy io hanohitra, satria efa nalaza izy. Fantany tsara afaka na miaro ny tenany izy, fa ny fahanginany no nahavarenany Pilato. Ary nantany azy Pilato hoe fa maninona ianao no mangina? Ireto olona ireto ane ka mifofony ainao e. Fa Jesosy misafidy ny hangina, satria tonga ny fotoana hahatanterahany teny fikasana. Ao anatin'izany no anehoantsika ny hoe ny herin'ny fahanginan'i Kristy, ao anatin'izany no misy ny fandresena miezimezina, ka raha tsy amin'ny maso feno finoana tsy mahita an'izany. Tsy voalaza eto amin'ny texte eto fa any amin'ny texte hafa, i Maria, tsy Maria sady vadin'ny Pilato, tsy nahita tory ny alin'iny fa ny teny hoe alefaso lehilahy io fa tsy milamina tamin'ny torimasoko alina. Fa inona no mampivarahontsana ny Pilato ny vady mahita an'izao atao hoe schéma tsy maninona? Jesosy ane ka mangina e, Jesosy ane ka tsy manao farateny e, Jesosy ane ka tsy manao démonstration de force e, mangina. Fa tsy zakan'izy ireo ny fahanginany ty Jesosy ity, manoloana ny heriny, tsy zakany. Mampatsiaro n'ilay tantara ny Abrahama sy Isaka koa ty texte tsika ty. Rehefa tena indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, zany hoe io lay fanatitra, io lay voafidin'Andriamanitra hanatanteraka ny teny fikasana. Tadidinareo tamin'ny Abrahama nitondra ny Isaka atao fanatitra, fa tsy niteny any Isaka izy. Dia andehantsika anaka ozy izy misy dia ho alentsika raha pitso, dia nandeha Isaka miaraka amin'ny rainy. Rehefa tonga teo akaikin'ilay vohitra dia niteny tamin'ilay mpiasany izy hoe ny Jaona eto ianao mpanompony moa zany, fa zay mianaka rery no andeha ry atendrombohitra ry. Dia nandeha Isaka, dia nametra-panontaniana amin'izay Isaka hoe fa aiza ny fanatitra kiako? Dia ozy izy Abrahama hoe aza manahy fa Andriamanitra no mahalala zay anaovantsika ny fanatitra, fa rehefa tonga eny dia ho hitantsika ilay izy. Dia rehefa tonga eny dia indro efa voaomana ny fanatitra, tsy Isaka fa ilay, tadidinareo, ilay osy zay voafatotra teo amin'ilay kiritrala. Ny tiana ho tenenina dia zao, tsy ny sakrifisy ataonao no ilain'Andriamanitra. Amintsika olombelona ambony amintsika zany sakrifisitsika zany. Hoe ty olona ty dia tena nanao tsinotsinona ny tenany, tsy ny herim-ponao, tsy ny performancenao, tsy ny sakrifisinao no ho ankasitran'Andriamanitra. Tsy misy na inona zay ataotsika ka azahoantsika sitraka sy fitia eo i masony. Io foana masa ny fanontaniana napetraky ny olona. Inona no ataoko mba ahitako sitraka eo amason'Andriamanitra? Tsisy.
satria efa izy no nanolotra ny fanatitra indro ny zanak'ondron'Andriamanitra ao amin'io ihany no misy ny fifaliako. Na inona no ataotsika tsy ahita sitraka eo mason'Andriamanitra tsika amin'izay nataotsika rehetrarehetra. Tokana ihany indro ny zanak'ondron'Andriamanitra ao amin'ny rery ihany izay nataony ihany no valable ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy n'importe quel fanatitra dia ho akasitran'Andriamanitra raha mijery ny testamenta talohatsika. Fa Andriamanitra io dia Andriamanitra sarotana. Marina fa mamindra fo izy, kanefa ny famorampon'Andriamanitra tsy variboba, fa tena sarotana izy amin'ny fametrahany hoe izy no mifantona sy mametraka ny fepetra ary ny fanatitra. Jerentsika matitoko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Matitoko fahaenina amin'ny telo andiny fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Menaran Jesosy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano miaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra aritany fanan'Andriamanitra, aritany ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromalalaka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Zany hoe ity ihany no ankasitrahako. Io zany ilay fanatitra indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Io ihany no mahasotra ny fahotan'izao tontolo satria izy rery ihany no mahafa-po an'Andriamanitra ray. Ary amahamasina an'Andriamanitra dia izy no mitaky, izy no manome azafady. Andriamanitra no manome ny fanatitra izay atao fanatitra fa tsy mitaky fanatitra amintsika. Io ny fahasamihafana tamin'ny testamenta taloha. Tamin'ny testamenta taloha dia ny zanak'Israely no takiana mitondra fanatitra. Ary mbola mety misy kilemana zany rehefa savainy mpisorona be hoe mety tsy sa tsy mety. Ary mba tsy sin'izany dia Andriamanitra mihitsy no manolotra. Noho izany ny finoatsika ireriany ny asa fisoronana izay nataon'i Jesosy dia ampy havonjatsika. Mbola mafisy ny Hebreo zany toko fahaenina ambin'ny folo raika ambin'ny folo andiny fahaenina ary raha tsy finoana dia tsy misy azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra. Fa fahavetavetana eo mason'Andriamanitra aza ny fiezahanao hanao zavatra hitadiavanao sitraka amin'Andriamanitra. Ho anareo izay mpitady sitraka amin'Andriamanitra ireo, ianareo izay mpitady 19 amin'Andriamanitra eo, fantatrareo moa fa fahavetavetana eo masony zany. Satria toy ny teny hoe tsy silana ny fanatitry Kristy, fa ianareo mameno ny banga. Ka sao dia diso fanantenana tahaka an'ilay lelam-panan-karena izay tonga teo anatrehan'i Jesosy hoe ina no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Dia andokany performance navitany hoe efa fonja zaho dia efa vitako fonja. Dia ozy ny soratra masina hoe dia nijery azy tsara Jesosy ka tia azy ary ny teny hoe diso zavatra ray lohanao, zany hoe tia ny tenena dia zao natohina ny fiezahanao. Ny zavatra tsy mety kely nataonao iny fotsiny ampy mamafa ny soa be dehibe vitanao rehetra. Averiko ny ray, zavatra diso anankiray ampy mahafafa ny soa rehetra vitanao eo mason'Andriamanitra satria rehefa diso amin'ray dia diso amin'izy rehetra. Noho izany dia tena dangereux zava-doza ny mialoka amin'ny zava-bita. Dia aleo tahaka le irantsika firana FFPM hoe mantra aho tompoka mba tsarovinao, aza mialoka amin'ny herin'ny tenanao, aza mialoka amin'ny zava-bitanao, fa mialofa amin'ilay fanatitra izay natao. Tsy izay nataoko no mikaonty fa izay natao ny. Noho izany dia zava-dehibe eto amin'ity texte anjarantsika androany ity ny zavady ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Ary ny fanoloran-tenan'i Jesosy hamonjy antsika tahaka ny zanak'ondro izy. Indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Tsy mampatsiaro antsika zavatra anankiray misoratra masina ve zany amin'ny testamenta taloha? Indro tahaka ilay zanak'ondro mona hoentina any amin'ny mpanety azy.
mangina Jesosy. Io fahanginan Jesosy io tompoko tena zavatra mahavarina. Ny safidy ny angina Jesosy mba hampanginany any Satana zay mpiampangatsika. Averiko ndray. Ny safidy ny angina Jesosy azo natao tsara mihitsy ny teny nanohitra. Fa ny fahanginany no fahampanginana ny fiampanganana Satana. Ny fahanginany tamin'ny zoma masina maty Jesosy mangina ary miseveran'ny olona azy dia resy izy tsia iny fahanginany zoma masina iny ho anay manokana ny teolojianay dia eo io zoma masina eo no fandresena mezimezina. Tsy mora tompoko hoe enao manana ny fahefana rehetra ho ana osa voafetra kelery manoloana ny atsonjay taon'ny olona dia voatery mangina. Mbola mora zany satria ianao arakeliko fa mieritsereta fotsiny ianao ray minitra mipetraha toeran Jesosy hoe ianao mitompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany teny indray mba avy aminao fotsiny dia mirodana zao tontolo zao. Fa ny safidy ny angina izy. Namadroadro azy ny olona rehetra teo ambanin'ny hazo fijaliana hoe raha ianao tokoa zanak'Andriamanitra dia vonjeo ny tenanao. Tsy ianao ve ny nanangana Lazarosy tamin'ny maty? Aiza nangina izy. Havako raha tsy nangina Jesosy efa aiza ianao ohatr'izay. Ary azontsika hitarina amin'ny fiainantsika andavanandro koa zany. Ho atsika zay mety manadroadro sy isika zay miteny hoe aza koa z'Andriamanitra reo eo. Mangina Andriamanitra. Tsy sanatria fahanginana noho ny faharesena na fahanginana noho ny tsy fisiany fa fahanginana noho ny fandefera. Impirimpiry isika monanao tsy mety teo anatrehany fa mangina izy. Fa ny fahanginan Jesosy tsy milaza mihitsy hoe mety ny zavatra nataonao. Tsy midika mihitsy hoe miretsi-kombakomba amiko sy aminao izy amin'izany. Fa ilay fahanginan Jesosy iny le filazan'ny misy teny frantsay zay manao hoe le silence de cathédrale, le silence assourdissant. Tohatra ny mavesatra aminao lay fahanginany. Ohatra ny olona anakiroa vady any io efa zatra mifanakalo hevitra nareo mivatra miresaka ianao fa mangina tampoka izy ary tsy miteny mihitsiny miarasaina ianao. Ozany misy zavatra ao matoy izy mangina. Hareninao hoe mavesatra ny atmosphère, mavesatra ny ambiance. Parce que le silence est plus bruyant que les cris. Satria ny fahanginany dia mafy noho ny antsoantso. Ka dia engane ny fahanginan Jesosy manoloana ny tsy fahataterahantsika, tsy ho araraotintsika, tsy ho lalaovintsika fa hampieritreritra atsika ary hampifona atsika anatrehany. Vonahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika. Ny herin'ny fahanginanao Jesosy eo no mampitodika anay aminao. Misaotranao tsy ny lohabava, tsy ny apanga, tsy nanameloko anay, tsy nanary anay, fa nijery anay tahaka nijerevanao Petera. Tsy ny lohabava ianao manoloana Petera. Ny masonao fotsiny no mifanojo tamin'ny masony dia nitomany izy. Jesosy io dia mbola andro ny fahanginana, andro ny fahasoavana ataovy mahay manararoatra zany zay. Fa ho avy ny fotoana zay tsy hangina intsony ianao ka ho sahirana zay amin'izay fotoana zay. Misaotra Tompo. Amen. Maharosoa antsika rehetra dia mamerina fialatsiny noho ny mety tsy fahatompanana amin'ny kohaka
ame fotoananao amin'ny herin'ny tozanao arasitrapon'Andriamanitra. Veno matoboka.